mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Mifalina avy no iarabanantsika tratrikalatsinainy fa 4 volana novambra ity ny mofinaina izay efa lahatra antsika dia ny firazan-tsaramassina araka ny lika toko 120 lika toko 120 andiny fahadimy ka hatramin'ny fa 120 vakitsika aminaran'i Jesosy andriavako. Ary nisy ny lazan'ny tempoly fa voaravaka vato tsara sy fanatitra izy fa hoy Jesosy ny amin'ireo zavatra hitanareo ireo dia ho avy ny andro ka tsy avela izy vato hifanongo etiko tsy oravana. Ary izy ireo nanontany azy hoe mpampianatra raha oviana no ho avy izany ary inona no ho famantarana rehefa tonga izany? Ary hoy Jesosy mitandrema fa andao ho voafitaka ianareo fa maro no ho avy amin'ny anarako sady hanao hoe izaho no izy ary koa efa akaiky ny andro koa aza manaraka azy. Ary raha andre ady sy tabataba ianareo aza matahotra fa tsy maintsy ho tonga aloha izany nefa tsy dia miaraka amin'izay ny farany. Ary hoy izy taminy isy firenena hitsangana mily firenena ary isy fanjakana hitsangana mily fanjakana ary isy horohorontany lehibe ary mosary sy arety mandringana any amin'ny tany samihafa ary isy zava-matahotra sy famantarana lehibe avy any an-danitra. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana tenao ny fahamarinana. Amen. Revana famantarana na toroteny nataon'i Jesosy momba ny andravanany tempoly, andravanany Jerosalema ity eto ampelantanantsika ity izay sary mofinaina ifampahirizantsika raha teo amin'izao herinandro vao manomboka izao. Zavatra roa no aseho an'ity mofinaina ity. Voalohany dia mahatsinitsinina ny endrika ivelany eo amin'ny ataontsika hoe lafiny ara-pivavahana. Nandoka dia nandoka fatratra ny fahatsaran'ny tempoly ireo olona tamin'ny fotoan'andro dia niteny manao hoe voaravaka tsara izany tempoly izany, vita tsara ny fanatitra ao anatiny toy ny hoe milamina tsara ny zavatra rehetra ao anatiny ao, mandeha tsara ny zavatra rehetra ao anatiny ao. Dia hoy Jesosy tandremo tsara fa tsy avela izy vato hifanongo ao. Tsy ilay endrika ivelany loatra amin'ny tempoly no tsy tian'i Jesosy, tsy ny fahatsarana loatra ny tsy tian'i Jesosy, na koa ny fanatitra ny tsy ankasitrahan'i Jesosy, tsy izay loatra mihitsy, fantatsika fa zanak'Andriamanitra izy. Fa Jesosy moa rehefa koa malala mandinika ny fo sy ny voa. Izany hoe Jesosy dia mandinika mahafantatra ny ampon'ny olona. Ary mahafantatra fa io tempoly tao Jerosalema io dia efa niala tamin'ny fiankinana tamin'Andriamanitra. Ilay tempoly tao Jerosalema dia nanjary toy ny nisy fivilian-dalana tao anatin'ilay tempoly. Fa tsaroantsika tsara Jesosy niakatra nakany Jerosalema ary rehefa niakatra tany Jerosalema izy ka nahatazana ny tempoly dia nahita ilay aviavy tsy mamoa ary niteny tamin'ilay aviavy manao hoe aza misy mahita voa aminao tsony. Iny aviavy iny tsy iza tsy akory iny fa sarin'ilay tempoly. Ilay tempoly io aviavy tsy namoa io tempoly io nitenen'i Jesosy manao hoe tsisy ahita voa aminao tsony. Satria ho avaozon'i Jesosy eo amin'ny hazo fijaliana ny tempoly. Ary dia eto Jesosy dia manafatrafatra antsika mba tsy ho variana amin'ny endrika ivelany. Tsy hoe ratsy akory ny endrika ivelany, fa tsy ny endrika ivelany amin'ny lafiny ara-pivavahana akory ny atao hoe fivavahana, fa ny fitiavana an'Andriamanitra. Reny endrika ivelany indray ajaintsika fatratra ireny ataontsika hoe ny fomba-pivavahana, ny fombafomba maro samihafa ajaintsika fatratra izy ireny, fa tsy ireny akory no mitondra antsika eo amin'Andriamanitra. Ny finoantsika ihany izany no mitondra antsika ho ao amin'Andriamanitra. Ny finoanan'i Jesosy ho tombo sy mpamonjy eo no manomboka. Fombafomba-pivavahana tsy misy an'i Jesosy, endrika ivelany tsy misy an'i Jesosy dia manjary ataontsika hoe mandringa ihany ary tsy mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra akory ary. Raha mamaky ny bokin'i Isaia mpaminantsika boky 2 dia Isaia tena ndrahan'Andriamanitra
ty oroteny enjana mitondra faminaniana enjana manao hoe nareo dia feno rano tananareo maloto ianareo ataonareo ihany fampopavahana mitalakotokotoka sy miezinezina nefa ny fonareo lavitra tsy ratsy akory ny fotoam-pavahana tahaka izany mazava ho azy fantatsika ny hatsaran'izany mitondra herim-panahy mitondra fifaliana fa izao mihoatra lavitra noho izany izao tsisy heviny zany raha tsy miorona ao amin'ny Jesosy tsika tsisy heviny zany raha tsy miorona ao amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mety ho zary fisehosehoana fotsiny endrik'ila ivelany fotsiny ary mety ho mandoka mihitsy azy tsara tare zany rafitrano fiangonana be deabe ny fiangonana tahaka izany tsaroantsika Martin Luther rehefa niverina avy any Vatican tamin'ny fotoan'andro tsy ifandraisany amin'ny Vatican zao akory zany fa 500 taona lasa tsy ifandraisany amin'ny toetrany fiangonana katolika romanina am'izao zany sanatriany vavy fa 500 taona lasa efa mihoatra zany niverina avy any Vatican de niorooro hoe tena tsy mety ny zavatra hitako tany tsy miorona amin'ny tenin'Andriamanitra eto ny avako manala de mampitandrina antsika zany eto Jesoa tandremy tsara fa tsy ny vato tsy ny hazo tsy zany mahafiangonana ny fiangonana fa ianao mpino mahafiangonana io fiangonana io mahatempolana io tempolana de enao mpino enao kristianina enao madio fo mandeha miangona enao mahay mamela ny namanao mandeha miangona enao midera an'Andriamanitra mandeha miangona enao miangona anatin'ny fifaliana mahatsara ny fahatsaran'Andriamanitra enao mahatsara ny fahasoavan'Andriamanitra isan'andro zany no mampiaingo io sekoly io fiangonana io fa tsy hoe ny endrika ivelany hoe ny vato tsara ny fanatitra tsy zany akory no mampiaingo ny fiangonana tsy zany nampisy fifaliana mampisy fifaliana atren'Andriamanitra fimbonana bavaka tsy zany mahafala n'Andriamanitra de zao mahitatsika ny fotorotoro matsiaro mibebaka matsiaro mifaly mandrakariva amin'Andriamanitra rehefa malala Andriamanitra mandinika ny fo ao anatitsika ary mitsara ny ao am-potsika izy noho zany de manomboka terinandro vaovao terinao de engany ho tsara endrika ivelany koa azy fa izao mihoatra lavitra noho zany de zao engany ho tsara lavitra koa ny ao am-ponao mamakivaky terinandro vaovao ty ho madio fo ary mahatoky an'Andriamanitra fa ny faharoa zay marina am'ty mofinaina ty de fampitandremana indray izy ty am'ireo karazam-pampianarana izay misy ao Jesosy ny temana hoe tandremy tsara fa voafitaky ianareo fa misy be deabe any no avy amin'ny anarako hoe zano izy fa izao efa akaiky ny andro ko aza manaraka azy tamin'ny voalohany re olona re de nanaraka vatatrano fotsiny nanafatra izy zany hoe tandreminareo tsara ny manaraka vatatrano any hoe manompo vatatrano manompo endrika ivelany manompo rafitra tandremy tsara fa tsy zany maha kristianina fa ny faharoa de zao koa tandremy tsara koa ny manompo olona tandremy tsara ny manaraka satria misy olona ndray manaraka olona manompo olona mampianatra zavatra diso mitona ny olona anompo azy ny farisesin'ny mpanorona dalàna nge zany farisesin'ny mpanorona dalàna de zao ny tena notopoiny ireo manodidina azy tsy mivantany zany saingy Jesosy no nandravany zany tsaroantsika tsara Jesosy niakatra tao amin'ny tempolo nandravany zany rehetra zany ary nahatonga ny Sadoseo sy ireo namany sy ny mpisorona be nanao zay afatesany Jesosy tao amin'ny azy fijaliana ny antony de zao satria Jesosy sahy nanitsy hoe ty trano ty dia trano fivavahana rehefa afaka malala Jesosy eto mampitandrina antsika ny amin'ny karazana fampianaran-diso izay nitaona ny olona hiala amin'Andriamanitra ny mamaky any devoly nge tsy ny hoe manota ihany ny olona izay mamaky any devoly fa izao koa rehefa tsy mibanjina an'Andriamanitra ny olona rehefa tsy mibanjina ny Jesosy ny olona de faly foana ny devoly ary dia eto amin'ny tedin'Andriamanitra masina zao be deabe ny karazam-pampianarana zay manakona ny olona tsy ahitany olona an'Andriamanitra mety ampitodiany amin'ny asa de variana miasa ampitodiany amin'ny fahoriana de variana amin'ny fahoriana ampitodiany amin'ny fahantrana de variana amin'ny fahantrana ampitodiany amin'ny lalao sy ny fahafiretana de variana amin'ny karazana lalao sy fahafinareta maro samy hafa fa izao manadino an'Andriamanitra dia eto any de manafatra Jesosy efa naveriny hoe eto nge ny lalana makany amin'ny fiainany no zany de mampitandrina antsika Jesosy zay tandremy tsara be deabe ny tonona manao hoe izano izy midikany hoe zao no izy tsy voatery hitonona izy hoe izano Jesosy
mety isy anao an'izany fa tsy zay ihany fa misy hitonina hoe aty aminay ny tena misy Andriamanitra, any aminareo tsisy Andriamanitra, aty aminay ny tena misy fiainam-panahy, any aminareo tsisy fiainam-panahy, be dibe ny manao an'izany any aminareo tsisy efa mangina foana tsisy fiainam-panahy, any aminareo ato ohatran'ny hoe adidy foana zany hoe misy olona manaratsy fivavahana tahaka zany. De afaka malala mitandrema ho Jesosy, efa akaiky ny andro. Tsaro fa arakaraka ny hamarony ireo karazam-pampianarana, sanatria tsy avy tsara na iza fa mitaonanao kosa iorona am'izay efa nampianarana anao, iorona am'izay efa nitezana anao, efa akaiky ny andro fa tsy lavitra ny andro. Ho Jesosy eto no zany dia aza manaraka azy ianao, aza manaraka azy ianao, zany hoe le teny hoe manaraka tsy misy matoateny eo matetika fataotsika hoe akolote le hoe mpianatra Jesosy, fa le manaraka de zao tsy zay loatra le vombolana hoe manaraka eo, fa manaraka zay mba azo tombotsoa, manaraka mba ho amin'ny fisehosehoana, manaraka mba hanana foto-kevitra, zany hoe be de be ny olona manaraka fampianaran-diso satria te azo zavatra, zay le io manaraka io. Manaraka fampianaran-diso, manaraka reo satria mitady tombotsoa, manaraka reo satria misy zavatra andrasana, misy zavatra tadiavina, misy zavatra zay heverina hoe andrasana am'le fivavahana. Re afaka koa malala ny protestanta de mampianatra antsika fa tsy tsika ny miandry an'Andriamanitra fa Andriamanitra miandry antsika. Andriamanitra efa nandefa ny zanany, Andriamanitra efa nanao ny zavatra rehetra, tsy tsika ny miandry an'Andriamanitra fa itsika no andrasan'Andriamanitra. Ray mantsy mampiavaka azy de zao reo karazam-bavahana diso karazany de miandry an'Andriamanitra izy, mivavaka izy de miandry an'Andriamanitra, tsy diso akory ny miandry an'Andriamanitra. Impiry koa moa Baiboly tsy miteny an'izany hoe amin'ny Jehova hiado anareo fa ianareo angina mandrasa mahareta, fa izao am'izao fiavian'ny Tompo zao tsy hoe miandry tsy manao ninina tahaka zany, fa tsika raha miandry reo fiavian'ny Tompo de miandry ao anatin'ny asa. Itsika zany andrasan'Andriamanitra andray andraikitra eo amin'ny fiainantsika, andrasan'Andriamanitra hitombo amin'ny finoana, andrasan'Andriamanitra hivelatra bebe kokoa amin'ny finoana, andrasan'Andriamanitra hiasa bebe kokoa. Re afaka malala am'izao vanim-potoana toa mabetsaka ny karazam-pampianaran-diso izao, etsero miorona ny fiangonana maso, tsy ratsy akory izy reny, fa izao mila mitandrina, mila mailo, mila mifikitra marina amin'ny finoana. Ary dia ho Jesosy manao hoe tandremo fa any aparany any, izy karazana famantarana maro isan-karazana, isy korontana, isy ady, isy horohorontany, isy mosary, isy arety mandriga, efa nisy zany ary mbola isy zany mandra-piavy ny Tompo fa miambena ho Jesosy, miorena tsara amin'ny finoana. Ary am'izao herinandro vao manomboka izao dia ny tenin'Andriamanitra aminao de zao: aza variana mijery ny endrika ivelany, aza variana mitsara, aza variana mitsikera ny endrika ivelany, fa izao manatona an' Jesosy, diovy ny fonao ary ankino aminy ny fiainanao sy ny asanao. Vavaksika Tompo am'izao anao zay amin'ity fotoana omenao anay ity, zay ahafahanay mamaky ny teninao ary azahoanay mahatakatra fa mamitaka ny izao tontolo zao, mamitaka ny endrika ivelany, mamitaka ny fisehosehoany zao tontolo zao. Manavitra anay koa ianao fa ianao dia eo akilany mandrakariva, atao anatinay satria te-bolonao zahay. Be de be reo karazam-pampianarana hitanay ety am'izao tontolo zao, mitaonana hiala amin'ny finoana tena izy. Joroa zay Tompo, tehirizy zay Tompo, ho feny fifaliana mandrakariva ny isan'andronay. De mivavaka izay ampahareto amin'ny finoana sy ny fanarahanao manomboka ny herinandro Jesosy, de taio herinandro feny fiadanana sy fahombiazan'ity herinandro ity. Jereo ny malagasy, jereo ny tanora, jereo ny fiangonanay, samy anjakao amin'ny fiadananao izy reny. Meo anay ny fahasalamana heri-tanjaka mivavaka izay Jesosy ho an'ny tokantrano sy ray manaraka izao mofinainy zao. Ataovy miorona amin'ny finoana, ataovy matanjaka amin'ny finoana isam-batan'olona, omeo fitahiana, omeo fanambinana. Ho aiza moa zahay Tompo, ao aminao ihany misy ny fiainana, mivavaka izay ho an'ny tsirairay. Taio izy reny izay manana olona ampahirezo, manana ady am-panahy ampahirezo, mangataka fahasalamana omeo. De taio ny tontolo andronay an'io Jesosy, hijoroanay vavolombelona fa tsara ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.